Nisitraka ny diabe ny famokarana ny tantsampamokatra misa enjato tao amin'ny fokotany Saririaky, distrikana Antsalova, faritra Melaka, niarahana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny 2 aogositra 2024. Ato anatin'ny fokotany ny Saririaky, distrikana Antsalova, faritra Melaka, no misy atsika amin'izao fotoan'izao. Nanatanteraka ny fanohizana ny diabe ny famokarana izay karakarain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Diabe famokarana moa averina antsika dia ny fanaovana fampifanana fobe, fampafantarana fobe ireo teknika mpambolena. Izay moa ny andihan'ny voalohany atao amin'izay diabe famokarana zay. Ny teknika fomboja, ny teknika papri ary ny fampifanana makasika ny fiompiana kokele. Io moa zany dia ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mitety mihitsy ny faritra rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Ka mampiavaka ny fampifana izay natao androany teto amin'ity fokotany ny Saririaky ity dia misy an'ireo vondron'olona izay efa novafombo zany ao anatin'ny ady tamin'ny makasika ny fandriampahalemana ato anatin'ity faritra Melaka, ato anatin'ny distrikany Antsalova. Ny ataon'ny ministera manokana dia ny andefasana an'ireo ekipa ny fitadiavam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana ato anatin'ny faritra Melaka izay ho atao farak'izay aingana ny jerenan'izareo manokana, jerenany zavatra hoe ny filana izay ilain'izy ireo mba ahafahan'izy ireo hiary. Taorian'ny fiofanana no nanolorana akolakely misy 500 sy masomboly vary sebota milanja 500 kilao ho an'ny tantsaha ao amin'ny commune Saririaky. Tsy vitan'izay koa dia tonga teto monsieur le ministre maro ny voandalana izay anisany nafaly ny vahoaka taty amin'ny distrikana Antsalova. Fa nitondra ny zanaka koa izay ataontsika hoe io no fototra ivelomany gasy koa anatin'izay fiompiana zay. Nandeha koa ny fampifanan'ireo vahoaka reo aty fotony. Ao koa tena nanao mihitsy izy ary naniraka andreo fitalevam-parotry-ponina sy ireo mpiara-miasa aminy hoe na ao amin'ny elevasy tsy maintsy midina ty nareo mampianatra an'ireo vahoaka reo amin'ny resaka fiompiana sy fambolena. Ary hita hoe tena olona vonona izy, ampandrosa ary vonona izy eray asa indrindrandrindra aminay solombavam-bahoaka aty amin'ny distrikany Antsalova aty. Dia makasitraka makatelina indrindra anao filoham-pirenena baibay mosary aty amin'ny distrikany Antsalova mandroso koa no hita amin'izao fotoana. Toadran'ny beboka miroso amin'ny asa fanamboarana. Notohizana tamin'ny fijerena ifotony ny fanatanterahana ny toadran'ny beboka iarana mitetika asa AD2M ny dia. Toadrano izay efa namboarina nandritra ny 7 taona nefa tsy nety vita. Natao ihany koa ny androany nararotina ny fitsidiana ny barrage ny beboka izay nametrahany ministre fambolena sy ny fiompiana toromarika ny havitana an'io barrage ny beboka io satria ilain'ny vahoaka ny fampiasana an'izay barrage zay. Marina moa eto fa 1600 hectares no anisan'ny tondrahany zany barrage ny beboka izany. Izao moa zany dia fampiarana vina izay napetraka ny amatoa filohan'ny République Madagasikara, ny amatoa Antsariana Andry Rajoelina, dia ny transformation agricole na ny fanovana ny rafi-pamokarana eto Madagasikara mba ahafahana mampitombo ny vokatra na ny fambolena na ny fiompiana. Averiko ihany toromarika izay napetraka ny amatoa filohan'ny République Madagasikara dia hoe tsy hisy district adino, tsy hisy commune adino. Ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana nalavitra na akaiky dia vonona foana mitondra an'izay fampandrosoana makasika ny fambolena sy ny fiompiana zay eto Madagasikara. Misy fikambanana mpampiasa rano AE7 membre ny totaly 927 ary federasiona iray izay efa voatsangana ara-dalàna ao atoerana. Efa miditra amin'ny fiasana ny velaran-tany midadasika ireo fitaovam-pamokarana vavety toy ny tracteur anaovana asa fambolena.